enjana be mpisikilontsika. Mino fa tsisy afantatra hoe efa tany amin'ny banky le rangahy iny no nisy nanaramaso e. Kapanao ratsy marivo salosana tsinona ny anaoko. Tsy mba mailo mihitsy nefa olona naka vola be tany amin'ny banky. Ka nalefa ny aloha angero mpiambiny. Zay mihitsy no avy hatrany dia nampandrenesan'le soferatsika. Mbola tsy ampafirin'ny areny papany tavaniny reto voly reto. Fa soa ihany aloha fa nahatotosany aina solony aina izy. Dia tsy mba misy alahelo miserana amin'ireo vady aman-janany ve zao ao anatinao? Everiko fa mba olona mifanerasera taminareo ihany izy ireo araka amin'ny fitantaranao reniko. Orona valina. Inona koa ny raraiko an'izany, hein? Angamba nisy alahelo ny zareo nitambesatra tamiko tamin'ny renina Anjoary eny. Valy faty aloha zao fa tsy misy sentiment zany intsony. Everiko alemy mantsy ianao raha ho tonga amin'ny intsony fihodinanako. Mbola toy akamboty ray sy reniko iny fa azataitra ianao. Angabe ny tanana talony ray aloha zao no manaraka. Ampy omany Tomi fa afaka herinandro ray zany dia ikadona. Mbola betsaka ny zavatra omanina mialohan'izany mantsy fa tsy misy olona fantatsika toy ny an'le rangarabe zao aminy. Tsy maintsy mandalo eo ireo raha rive. Fa ataontsika ahoana aloha zany reto voly reto e. Tsy maintsy manokatra konto vaovao any amin'ny banky amprimana an'ireo aloha mandrapilaminy raharaha e. Fa mila olona tsy hain'olona no manatotosan'izany fa tsy iray amintsika kosa. Zany mihitsy ka. Sady tsy mbola zao akory no anatanterahana azy fa atao tsara pirina atao trano aloha ireo mandrapa. Ie, zay tokoa. Efa mba nandalo tany ampiasanareo ihany ve aloha ianao na dia hoe tsy asa intsony azy e. Ilaina ihany mantsy zany mba hisin'ny fanajana sy tsy isiany disadisa. Tsy tia ahita ny salovatavany rafy lahako intsony ahy e. Avy aloha izy ianao izay ataony ihany fa za tsy ho an'izany intsony. Tena miala tsiny aminao aloha Romanda fa tsy maintsy nanao an'ireny ah. Avy leta tokoa aloha ny teknôlôjia ankehitriny ka na sary roa samihafa sady azo atambatra amin'izay fihetsika tiana anaovana azy a. Misaotra amin'ny Photoshop na ena ampifanoroka ny sary ngady GSI aintso. Ody, ary iny tia mampitsika anao nefa toa tsisy miresaka akory. Ka mandinika an'le aintso ako. Izy zao dia mihevitra fa tsy nisy naharaka ny nataony. Avalony ihany izy sy ny tantara no any e. Efa samy manana ny fiainana zao. Fahavaloko ny ray noho izany fahavaloko koa izy. Mbola ranomasy foana. Rehefa tsy mirarano vatandritsony akindry dia mba tsonjovy ihany io zazy io akibondro io a. Miangavy andry ary aintso a. Tena nafoiny dada sy mandaky a. Tsy misy dikany eo amin'ny fiainan'izareo intsony ny fisiko. Tany amin'ny dada ankeo fa tsy nirarainy akory. Karary zareo ny tsy tia andry dia mitotoko batavy fa tsy ampijaly tena lava amin'io ranomasy io foana. Tsy misy dikany intsony aky amiko ny fiainako a. Ireo olondreo no mba vahatry ny fisiko. Ka efa pejy hafa tsy misy an'izy ireo indray zao nitondran'Andriamanitra ny fiainandry dia arao arak'izay fotsiny aloha e. Io zanakindreo io ampanjininy. Mifonaky alova soa. Hitako misahirana mafy amin'ny fampahirezana isan'andro mihitsy indry fa za mihitsy no adala. Ny olona efa tsy mirara intsony mbola vetivetesiko. Fa ndry miara mitolona amiko ny alaheloko ato tsy asiako dikany akory. Mifonaky za moa ve andray inona amin'ireny. Adidiko izany ka tsy maintsy atoko. Sady tsy fidona andry ihany koa nge ilay izy fa tsy maintsy tenenina ihany indry mba hahatonga saina andry. Dia misaotra ke a. Mahatsiaro manandravavy mpiaro ihany a maha eo andry. Misaotra. Tsy misy tokony isorandry io aho zany. Andry ilay mitomany lava io foana nge no mampasiaka amindry indraindray e. Tsy tsara ho andrisin'ny zazakely zany ho aho. Ok fa ezaka. Mba zay ahy. Andeha karakara sakafo amin'izay aloha iza. Efa masaka daholo nge. Tsy efa niteneniko moa ndry tsy vizavizanao raharaha aloha. Ka za kosa ve ke eto ihany dia ndrasako andry mirava avy mianatra indray ny ianao ndrarato. Ka andry mbola tsy salama io ange nitenenako an'izany ry aintso e. Efa tsy manaky iza vaza matahotra.
mibety foany zoky ka zandro mafoloko raha mba toy izao foana kiny ataondry dia mahafinaritra jereo angety indrira tsy ohatran'ireny taolana mifono hoditra ireny sisy karekika ny endrika mahafatifaty iny lasa atsatra dia atsatra aiza le haintsoa nampitsiriritra an'ireo bandim-piara-mianatra taloha ireny efa lanin'ny fiainana kia ny vatana angamba afaka kelikely teo lanin'ny tany koa aza miteniteny foana io ndrika ary mialatsiny raha nanohana indry ny teniko izay koa moa dia ninona zava-marina ange zany iny eny ny fiarangarana ary fa miomaninareo azadiny no manome baiko ny zalahy mily an'le mpiambina raha vao manidy ny vavady eo izy arindana ary tonga dia miafina ao ambady io garazy io miandry ny idinany ihitsy misy azo isitrihana makany okay androany ny farandronao le rangahy tsy matahoatody tia tsy maintsy manonitra ny ain'ireo nahitako masandro tsy manatsiny koa ianao aina solon'ny aina io iny eny fa mivoaka angamby efa vita ny zalahy koa le mpiambina vavady ery mato efa tsy revetsony zalahy aleo tsy mampiasa paso fa ho fileziko amin'ity azo be ty fotsiny lohany le olona nylazany dokotera tamiko fa hoe mitady an'le madama bevoaka amin'ny efitra fa 7-telopolo ie fantatrao nga intsoa nasain'le dokotera teo nanantona anao fotsiny afa tsy nilaza nininona akory izy zandrinao nga le ao ie fa aiza izy efa manahoana ka izy ihany mitony aloha fa mbola tsy maty izy fa nga tena vo mafy fa maninona ary le zandriko tsy de fantatro loatra fa nisy olona mifamaly tamin'izay teny talatako fa olona izy tsy haiko fa lehilahy avoavo fotsifotsy fidiran'izay izy fa inona kay no famaliany zareo dia nataony iny ny entsoa dia tena tsy fantatro mihitsy mademoiselle za sendrana indray client amin'le toerako sakafoanana no natsikaritra an'izany le lehilahy efa nanositositra azy ny tazako tsy tapitapitra izay dia efa izy ny daraboka tamin'ny tany ny hitako ndray fa pahana angano mason'izany olona izany tsy mahita fa bevoka entsoa ary izy izany izany olona tsy vaniny izany raha ny fahitako azy aloha dia tsy nisy firarainy an'le marary akory nisy niantso tamin'ny telefona mantsy izy taoriana kelin'izay dia avy dia lasa raha maninona entsoa dia tsy hamelako izany olona izany sady tsy mandray andraikitra no mbola tsy mihevitra ny zavatra ataony akory mino aloha fa olona fantatry le zandrinao izy ka efa nijery azy tany nga ianao mbola tsy azo tsidiny izy hatramin'izao ny teny tamiko fotsiny le dokotera fa hoe mila fandodina izy fa tsy ho tafavoaka mihitsy ny le zaza noho ny arerahandreniko betsaka loatra mantsy ny raha very taminy tamin'izy le ny anjera fa nga ho teraka izy angamba ndray vo fito volana angeny kibony aintsoa zao ahoana koa ny ampitombona fa ho teraka sahady izy dia asa reko miandro ny vaovao avy amin'ireo mpitsabontsika vao afaka mamantatra ny tena zava-misy eo ka nanaonaony teraka vavikely zany arabainy zany ianaoko misaotra otry ary tao tsy faly akory ianao nefa ke vaovao mahafinaritra zany ka natao anaty kovezo n'le zaza no izy teraka tsy tonga volana moa mila raha maso akaiky ihany koa ny fahasalamany fa manana olana ara-batana izy zany ve mampalahelo zany ary ndrinony aloha nanaony mbola tsy mahatsiaro tena hony
Zany ie ary sao dia tokony hamonjy fotiana amin'izay tokoa aloha ianao tsy maninona ange sao dia mitaintainao rehefa dia manjanaka ao mantsy tsy mahitanao efatry ny omaly tsy hoe sanatria mandroakanao fa isorako anao be deabe ny rehetra vitanao ka ny olona nikarakaraina kosa ve moa mbola tsy tamasina ahoana akory dia efa ody zady aleo mba hitazana dia hoe raha-basy fotsiny azaka azafady mba omeo aty le taratasy ividianako an'le fanafody teo fa ianao mijanona ihany sao dia misy ilain'ny dokotera tamikako ty ary dia iny ny oka ihany fa misy vola ty ka zay fa lasa vetivety aloha tena manao tandrevaka mihitsy ingely isan'izany dia ahoana moa zany raha memenina any amin'ny polisy any iny zao dia mila manao ny fikaroany lisany azo tsy maintsy ataony lisany zay ahitana an'iny androany dia androany any ka zao misy ray na roa miambina azy lavitavitra eo mivavadiny commissaire de police dia ataovy zay tsy idirany any raha voataza ny lisany izy tsy fotsiny raha aveo mahazo vaovao mahakasika azy lisany avy de vitao mihitsy zay ary aloha fa misy iny hoany votsotra ono angely raha mily mpiano vavadiny ranary tena manaonao foana mihitsy ry zalahy io ka zay olona raha iny veranga fa nahoana hono tsy haiko fa tsy maintsy atao zay ahitana an'iny androany de androany any ratsy zany de vaky batsilana any amin'ny polisy any avokoa no natao ohatr'izay indrindra fa nandorana andranary tao tranony maly reny hoay zany tsy hotratra eo iny sady sa manao an'izany iny hitolo tena nga sady efa nyrahonako mihitsy angizy ny sy ho bebelo maly reny raha vao misy resaka mipika any amin'ny polisy momba an'iny raha ino dia ny fianakaviana rehetra nitetetehako ataoko kotoza tsy maintsy nanatona mpitsapy zay na dia tsy sanaka any amin'ny hopitaly azy betsaka loatra mantsy ny ratra nahazo azy ka natorana azy maly reniko anjara zareo manao tandrevaka ireo no mitady hevitra hikaroana ny hevitra rehetra isamborana an'iny tsy maintsy tiany ho ka vita zany zay mivaly fatinao efa niverina amiko aloha zao ny akamaroan'ireo arinan'ny ray aman-dreniko na dia hoe tsy izy rehetra nipotony le tsy vaniny efa any amin'ny varotsy mifody reny ary vao efa n'izy ireo tsirairay avy zay koa ny rahan'izy ireo ny sisa tsy azoko lasa lavenina toa angaranary ary efa nandre vaovao momba ny aintsonga ianao aleoko ny anaraka andrainy any nampamononao koa nga izy ny manjo azy no amono azy fa zao aloha tsy ho fotsiny aloha monsieur riva androtsaka an'ireo vola ireo any amin'ny banky indray eny ireo volamena sy ireo entana sarobidy ireo no mbola ajanona misy azy eo ihany aloha rehefa milamy manontany hita eo ihany zay anaovana azy ok zay atao amin'ny fomba hoana ny ilazana amin'ny aintsò fa maty nisy nandory tao an-tranodry zareo ny datany na ny fomba ilazana aminy fa malemy tsy afa-metsika eo am-pandriana ny zanany rehefa makarary loha fa maika moa fa zany fa nga efa natsiaro izy ka efa natsiaro izy ozy le dokotera teo mamindra azy any amin'ny hefitry marary amin'izay ry zareo ao ay kosa rehefa tsy maninona aloha izy dia efa zava-dehibe zay tsy fantatro marina aintsò sy ny fiainany talohan'izao nanjoa azy zao anisany tsy nahasalama an'le zaza tao akibony ny alahelo nandritra n'izay nitondrany voak'izay fa ahoana ry lovasoa tantara lavabe ny amin'izany ry Michel ineny fa miantso indray ilay dokotera azafady angery Michel mba avy tio vetivety ty fanafody ty fa adiniko izy teo za tonga dia anaraka azy teo fa mety efa azo tsidihana angam'izay aintsò tia ny vola azafady tsy maninona ka lasa vetivety ary aloha aiza moa ilay dokotera teo
Riny kaika. Iny famerika amiko dia miditra any amin'ilay hevitra manoloana azy teo. Ao ngamba izany ny hevitra Intso fa aleo tonga dia miditra manaraka azy ihany. Intso Lovasoa. Intso faly be hafa mbola mahita andretoy izao. Za koa kifaly ary aizaka iny zanako. Salama tsara izy fa mbola nikarakarain'ny dokotera ao aloha. Ka efa nanahoana kindry izay Efa tsy dia manina ka ny kiboko fotsiny nitsaroko marary. Le nandidiana indry zany fa tsy misy atahorany. Nandidiana? Nididiny indry fa tsy tafavoaka le zaza no ndrireraka loatra. Ary eoko izay aloha fa tsy tokony mbola andrerateny resaka be loatra ngendry. Maka aina aloha. Mba henony dada veka izy ao manjoa azao. Efa mba nitsidika taty izy. Mbola raikitra amin'ny asany aky izy fa efa nivezivezy nijery andrito foana ihany. Ay kosa. Tenenako izy fa tiako foana dia nanao andreny tamanda aza. Sy nanao ohatr'izao. Tsy misy anakosehana mampianakanaina dia ho any amin'ny fitsarana aza. Raiko foana izy. Tonga indray indrisy ny ranomaso efa nifona tamindry izy nandritra n'izay ndry tao anatin'ny tsy fahatsiarovateny izay. Aroako izay moa Intso ary matoria mihitsy aloha. Ao, zahay matoria amin'izay. Mangidy loatra ky ny fiainako ry Lovasoa. Mafaitra noho ny mafaitra. Aoka izay ry Intso Raiko maty no netreketraka ny tsy mataotody. Tsy natreako akory na dia nanitrehana ilay vatana mangatsiaka sisa tsy lany ny afo aza. Ny zanako dia malemy tongotra tsy ho afa mihetsika sy tsy hahiteny akory. Efa lahatra kireny ka tsy azo hitoviana. Mafy tokoa aloha saingy atao ahoana moa ny fiainanareo mianaka banjinina. Eny sasatra kiary Lovasoa no misaotra indry foana. Tsy mba namela tamin'ny sarotra izany ninina fa teo foana. Raha tsy nisy andringa mba nandritra ny janonako teny amin'ny hopitaly ireny dia efa tsy fantatra koa izay nefa rany mianaka. Fomba ahoana moa kino amelako andry hiatrika rery an'izao manjoa andry izao Tsy ho vitako velivelaka izany fa tsy maintsy manao ara mbola misy ihany koa ny azoko raisina. Mifanohatohatry ho laveny foana tsika fa za matahotra. Dia misaotra kea. Efa mba nahareny mahakasika andreny lozana anjoan'ny dady ireny veka indry? Enona dia ireo navandoza ohatra? Tena mbola tsy nahino aky izako. Fa nisy fotoana tokoa ky nisy rangahy tonga teto nitady andry Fa rangahy izaky? Izy aloha tsy nilaza ny anarany fa niteny fotsiny izy hoe hitady any Intso zanak'ingaranary hony. Dia indry moa izany mbola teny amin'ny hopitaly. Mba iza re izany fa ohatry ny ahoana kiny endriny? Rangahy mainty fihodirana izay izy. Dia fotsy manaraka ny volom-bavany koa ny volon-dohany. Efa somary manjokojoko Raha ny endriny aloha dia efa mananika ny ngamba ataoko hoe eo amin'ny 70 taona io. Tena tsy mahatadidy olona toy izany mihitsy aka. Izany? Iza re? Fa inona hoana kiny lazay le vaovao teo Mbola eo ampikaroana andreo andianjola nandoro ny trano ngara Tovisan Ranary mbola nalasa zay hono ery zareo Eny dia inona le ahahina teo ka hoe misy fandraisana tamina faty an'Andriamatora Beza Bernard hono satria zareo samy mpiara-miasa ihany roko. Any endsikano ka. Dia gagako tsy fantatra zareo angafa efa voatsetsina volo ireo olona ambonimbony hitondran'zareo fitarainan'ireo. Velao anao fa rehefa tsy ahita mangirana ve tsy hijanona ihany Izay mihitsiko. Ary nanjavinay zaho le rangahy mpiandry vavahadin'ny Ngaranary.
to tsy ray matony tsy ray velona ihany koa ka tsy fantatra na ny levinaiza fa tsy sanandombaravarana tany amin'ny polisy mamy angeny miainy e angamba maty matoa tsy hainona tsiotsionresaka kory nandritra an'izay na ity aintsoa aza tsy fantatra hoe aiza izy zao indray any amin'le namany mihitsy iny teraka mantsy izy araka ny lazainy zalako aika mbolina mampanara-maso azy any ianao hatramin'izao efa vaovaotaorina an'le ny alany hopitaly aky izany sao dia antarana sarotam-pialo indray fa izay tokory manda miteny an'izany ihany ianao meno ndry ary ahy ahoana amin'izay ary ho aly efa nambina petraka ataoko fa efa vitanao avokoa izay mivalifatinao ary efa migalabina amin'ireo arenany tsiriretinao tamin'izany ihany koa ianao ankehitriny tsy adiniko kireny fa aza matahotra tandremo ary anisany nanampy abetsaka tamin'ny fanatotosaka amin'izany koa ndry ka tsy hotsontsy ny aviko velively tsy misy atahorana mogatra tsony ankehitriny ry afiry reny ka malalaka amin'izay ny lalantsika tsy ho ela dia ho tanterahana ny raharahantsika fa aza matahotra tena marina eno miandry ny avy tan'le tranontsika vaovotsiny dia tonga dia mamantana manao vola tantely ihany amin'izay eto tsy ho androko sahaty fa zao asaivo mandalo aty reny ekipa nytomi reny raha pitsoriva fa alome famomezana ho fisaorana ny zalahy sady nahafinaritra hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany ihany koa moa tsy ny fiara-miasaka tsy tokony faranana maina amin'izao fotsiny mila tondraka makotokotoka izany raha pitso marina tokoa izany fa tsy aty fa tokony ho ary amin'ilay trano mahazatra fivoriana ry ihany sao dia misy manara-maso ihany mantsy ohatra ka aleo maalina ihany mety mihitsy aky izay amin'ny enina ny fotoana any izany Monsieur Michel, manao any ianao? Salama tsara ka, ary ianao? Toraka izany koa ka. Inona vaovao? Elaela tokoa izay? Miala tsiny tokoa fa somary mbola raikidraikitra dia tsy nahitsiditsidika atrony. Ka efa nanahoana aloha ny fahasalamana zao? Salama tsara ka. Ay kosa, ary ny zazakely ohatry ngatsy mba litana. Izy ka. Salama tsara ihany koa fa atahorana amin'ny antsika dia najanona ny an-trano. Lova sokoa moa aho afaka mitaiza azy aloha. Ay kosa, zazy zany. Fa ilozako ary aloha ianao fa mbola hamonjy rendez-vous aman'olona io ko sao dia ataon'olona tsy manaja fotoana eo sady mbola tsy tafiditra miasa koa raty eo. Ay fa nga ianao moa mbola tsy hanasaka sa hoe voaraisina? Tena mbola eo am-pitadiavana mihitsy ka. Zao mantsy vao mba afaka manao an'izany fa efa mba tsy dia manahirana tsony le zanako. Ay dia efa nahita nefa izany? Ka vao eona amin'ilay lehibe sy anatitra fangatahana ary ka. Fa tsy tianao nga raha hoe miasa ato amiko ianao ka tsy dia ampy ihany mantsy ireo mpanatitra sakafo ato moa le mpandray olona io koa ohatrany tsy dia ampotra kefy izany ka tsy haiko raha hoe mety aminao dia ianao no soloko azy fa izy ajanoko serveuse ohatrany asany teo aloha ihany ka tsy maninona nefa ve zany? Tsy maninona izany raha mety aminao ka izany hoe afaka manatitra dia mandeha ty amiko ianao na raha mpitso ihany azy tsy asakana anao anatitra ny fangatanao efa vonona amin'le efa noeritreretinao ihany nefa izany raha ohatra tsy azoazonao ny ato dia tsy olana mihitsy afaka mifindra ihany ka misy mihoatra n'izany indray moa ve? Asa avy hatrany dia mety amiko izany ka maraina ihany dia tonga eo fa aza matahotra ianao. Eny ary izay fa raha-pitso izany dia mankasitraka anao sahady tsy hitako tsony izay fomba entiko hisaorana anao fa tena manampy afoana ianao mankasitraka indrindra re. Fomba ihany reny manampy fa tsisy tokony hisaoranao izany ilozako ary aloha ianao fa tsy maintsy mandalo any amin'ilay olona ihany na dia izany aza veloma ianao. Fifaliana kely neny ay vendrika ato ary aiza kita ty
ao an-dakozia? Ay ve tro ary maninona indri? Maninona ny zanako? Oay, maninona ty? Oay e, tena mifaritra be tokoa. Andraso, alova neny a? Zay. Ary aza mitomany moa ny zanako e. Ao fa vetivety io dia ho sitrana. Ay, efa tonga ato ndry. Ie, vao tonga teo nge. Ay, ndray. Ary fa maninona ny fi? Tomitomany? Voaketsany TV kely ty taony tanana dia tsy hainona ny nanaisotra azy azako. Eny tokoa aky. Ary tsy tsikaritra akory tamin'izy nafindrako teo, a? Ka ty zavatra ty mihitsy ankaiky ny diso fipetraka e. Tafiditra ny foana ny tanany raha voavariana kely iny izy. Fatorany eny aky io rehefa avy eo dia amin'izay a dia tsy mihinana ny tanan-dritsony. Ary afiaritrotroko e, avy. Ary mahafinaritra kely aky ty tranonareo ty, a? Zany? Ohatra mbola zatra an'le teritery tary ihany indraindray. Mba afaka hofatrana aloha raha mba ato e. Trano famatananay raha sendra misakafo hariva ty amin'ny vilina ty nanamboarany dadazy ty fony ny fahavelony isininy. So ihany fa mba tsy fantatry le jola hoe mbola any ty fa raha tsy zany angamba dia efa nidorany koa ohatr'izay. Ny orinasa azy efa reny nanova ny sasany azoko. Tena mafy tokoa akika. Fa mino aloha za fa tsy hanelingelina antsika tsony izy ireo e. Engany e. Ary toa tsy nandalondalo tsony mika tato ato e. Dia tsy haiko aky fa toa mbola misy asa manahirana azy ono. Ary ny rahanareo amba ho viny. Mainka anao fetika izay sy fi kely e. Sahoana kirpiso kely ne. Tena mbola tsy haiko aky ny hevitra mika momba n'izany a. Mbola manangom-bola hono izao fa rehefa vonona mamina vinany rehetra ihany dia zany foana. Sy efa tsy ho ela ihany zany matoa efa misy fiatomboana ka. Arono aky? Mba nanao ahoana izay manda? Ela izay tsy nahinoko ny momba izay. Avela hoe sy ny fiainana iko any a. Efa niezaka nanangana ny mandam-pitiavany orina tsara ihany fa narodany foana. Narary tokoa ireny saingy efa manana herin-tsaina handresy ny fahalemeny foko ankehitriny. Sady efa manana fifaliana ampitsika lalandava koa. Samominy kely io. Marina tokoa aky izany. Na zaza angeky tsy mahay mity ohatra ny tiavan-driamandy reny. Tsapako tokoa reny na dia tsy amiko aza ny antefany. Nefa aky dia mbola reny ihany no nataony. Efa haiko aky ny nanadino azy tsy kelikely izao a. Na dia hoe tsy hakosika tanteraka aza. Ampoa fifaliana. Ampoka ho ahy izy na dia tsy tomombana toy ny olona rehetra aza. Efa natolotro anjanany avokoa ny fitiavako izay natositosindray ny ankehitriny. Dia inona ny vaovao lova soa? Tsy hitahita mihitsy nareo tatato izay a. Ao ihany re. Somary sahirana amin'ny asa dia raikidraikitra. Ary kay nareo efa nifindra ty amin'ity trano vaovao malalaka be ty a. Mahandroso kosa izy zaniko. Tsy hita fa mba nanitatra kely e. Notohizana ny trano fikoranana io mantsy le izy dia mba natao izay metimety azoko. Tsara ka, mety mihitsy. Fa ny tena antondriako tokoa Monsieur Michel andeha ampita ny afatrainy soa. Tsy salama manko fifaliana kely dia nitondra azy nakany amin'ny dokotera aloha izy fa tsy afaka hiasa androany. Tena miala tsiny indrindra hony. Ay ve, tena ninona izao raha niantso tamin'ny telefonina fotsiny dia vita fa tsy dia tena hoe nisahirana nakaty mihitsy e. Ka mba sendra hanatitra zavatra tsokoa dia efa lalako ihany ty. Mbola hiantso anao eo foana izy ka. Tsy maninona izany fa saiko raisin'le serveuse ireo dia io indray aloha izany ny asany mandra-pahatongany. Mirary fahasalamana ho an'ny fifaliana kely re. Dia misaotra betsaka rehefa dia atao tsara laza ny afatra.
Ary izay ary aloha fa ilosako ianao e. Misy zavatra naterin'olona izay tokoa hoe omena ny aintsoany. Fa zavatra inona hono izany? Andraso fa alaiko vetivety nge. Izy raha teo izany tsy tonga ihany fa avy dia omeko anao e. Ty le izy raha efa nahazo azo taona izay no nanatitra azy ity tetiko. Fa iza hony? Tsy nilaza anarana izy aloha fa ao anatiny ao no anaran'ilay mpandefa e. Dia misy clé USB ihany koa ao anatin'iny valopy iny miampy taratasy. Izay ihany aloha ny zavatra mbanambarany. Zany misaotra fa voaray ity ka. Izay ary aloha fa mazotoa ianao e. Ary ino ty mampitomany Andry? Fa inona daholo kino ny raketin'iny taratasy sy le clé USB teo iny? Tsy vanina. Tena tsy vanina. Ny inona? Afatra avy tany amin-dramily mpiambina amin'ny vavahadiny dada taloha iny. Aiza kay tsy maty akory? Dia inona ny nambarany? Fangamoky tsy anisan'ireo karoan'ny polisy fa ndray tsy kombakomba tamin'iny raharaha iny koa izy noho ny fanjavonany hatramin'izao. Mieveriny zareo fa izany tokoa tsy nahitana azy. Saingy nazavainy tsara atao anatin'ity taratasy ity fa tsy piraitsy kombakomba tamin'ireo jiolahy velively izy fa nalainy zareo ankeriny fotsiny. Saingy tafatsoaka. Noho ny fampiorohorona nataon'ireo jiolahy azy nefa dia tsy samby sy mivantana sy makany amin'ny polisy akory izy. Raha azoko tsara izany dia mahafantatra tsara an'ireo olona navandozy izy. Fantany tsara mihitsy. Ary voarakiny ato anatin'ity clé USB ity ny ampahany orona tsara tamin'ny nanafehandreo jiolahy zareo. Nezahany nalaina ihany mantsy le caméra de surveillance tamin'ireo jiolahy mbola variana ny taona nientana tao an-trano taloha nandoran'ny zareo azy. Fa angatsy nanao saritavy ireo jiolahy no hoe fantatra na dia izany azy. Tsy haiko na nasesi-doza na ahoana fa miraikitra amin'ny video io na nisoran'ilay raindahany any saritavany taloha nanamperany ny entata. Dia fantatry indry ve ilay olona ki? Manda. Iza? Manda ho Ary mino afa navala le mibikam-bavy tamin'ny sary teo akaikiny fa ny sarina mantsy ny endriny. Andray? Dia vitany Manda ve aky? Vitany tsara mihitsy. Ary tsy ho ela dia ho vitako ihany koa ny hanao azy ireo toy izany. Aintso? Tomangingina fa tsy mety aminao nga le nindramiko aty ka. Eny efa nitereko ihany moa teoko. Azafady. Aintsoa mba fantatrao moa fa satroko foana nge ny fanatitava aminao e. Tsy haiko fa ohatrany hoe banga zany ny fiainako raha voalavitra ianao. Ngamba eny tsy hoe angamba moa zany fa tena tsapako fa manam-pitiavana anao zany tia anao ary Aintsoa. Mba efa namakafaka lalina ve ianao talohan'izany? Tsy hoe voan-drano na omaly fa hatramin'ilay fotoana nitondrananao teny amin'ny hopitaly mihitsy nge zany. Miala tsiny ary Michel. Lalina loatra andratra-pokona velan'ilay nanolorako azy talohan'ny nahitanao ahy ka mbola mangadiady amin'izao. Mbola tsy manamorona ny anolatra akory izany ankehitriny ka na isaina fitiavana azy atao tsy mampiteherika akory. Eny tsy manome tsiny anao aloha saingy tady teo fa tsy hitovy avokoa nge ny olona rehetra. Tsy hoe manatsara tena fa efa mba nandalo izay nilalovanao ihany. Noho izany ihany koa nge no nahatonga tsy mbola herika fanambadiana hatramin'izao e. Nefa ohatra ny nahita ny fanafodiny ankehitriny raha ny fanojo taminao re Aintsoa. Tiako ianao ianao sy ny mombanao rehetrarehetra re Aintsoa. Eny voaraiko izy zany fa aleo andeha amin'izao e. Tsy manitsoka ny fanantenanao any tsy mampiempina fa raha lahatra izany tanteraka foana. Eny ary za koa nge tsy manery anao amin'izay hevitrao fa efa fantatrao aloha zay ny atao-poko e. Aza matahotra fa
tsy ampiovan'ny fifandraisany efa nisy teo amintsika izany fa ataovy ohatry ny teny renotiny rivotra fotsiny izany. Tsy levina akory fa maniditsidina eny foana. Misaotra mifaindrenao ry Michel, dia mbola mamerina ny fialan-tsindra, mbola manampitsotraka ny tratraponao efa saiko mba hanolatra nefa toy ny tsy fankatoavako ny fanirianao indray. Mitondra fahasitrarana kely ho azy zany na dia izany aza ka ohatra nisy entanana nindry ala mantsy ny tao anatiko raha vao nahalazan'izany taminao. Mbola afaka manampy sakafo ianao aloha Okizay fa efa voky misaotra anao. Fa mba misy zavatra angatahako aminao ry Michel raha mety. Hoe ahoana ka? Mila ny fanampianao fa tsy ho vitako irery le iziko. Fa zavatra inona k'i zany? Dia tsy mba malahelo an'io zanakindreo akory indrina dia nitondra faharisena ho andry aza ny fahatongavany tsy fidiny teto an-tany. Tsy hoe zaza-tsindrina nke fifaliana fa sitrapoko mihitsy ny nampisy azy. Porofo ny fitiavako any manda izy. Miveriko ho tady amatotra bebe kokoa ny fitiavana ihany koa saingy indrisy. Dia maninona ary indriny manangana sahadiny rindrom-bato isarahana aminy. Fa manangana rindrom-bato isarahana aminy ahoana moa kia? Fitiavan-janaka ve kia mihoatra indreny atolotro azy ireny Saingy izany ny zavatra kasaindry atao ankehitriny. Tsy mirarano momba ny hoaviny akory indry fa ny ampim-pomafana indry hitondra loza foana ihany no ampahandry ao an-tsaina. Na nisy andreny disadisa nampisara-pasana na ireny aza teo aminay sy dada, tsy nampiovany fitiavako amin'ny maraiko azy ireny. Mamiko ohatry ny fitiavan-janaka ny ndraindrehetra ny dadako iny. Afaka maneho ny heviny amin'izay momba tokoa izy, ary manana lalana andazy edy sitrany satria izy no nahitako izao mazava izao. Eny Fara naneho izany heviny izany ve izy dia ho kapaina tsy irireo ambonin'ny tany tsony ny ainy. Na zanaterany aza tsy nankahala azy fa mafisan-dony entiny fitiadala fotsiny ireny nataoko tamin'ireny. Ka tsy tokony ampitombo ny olana efa misy tsony ndry. Maninona izao raha aterindriany amin'ny polisy fotsiny ireo porofo ireo dia omenany zareo ny fahefana. Tsy apiditra polisy velively amin'izao raharaha izao Matona anao dia mahazaka. Tsy hoe tsy tiana ny ana koa ka atao amin'izay itiavana azy. Aina solo ny aina. Tsy moramora nge izany. Karaha sanatria moa izany ka misy zavatra anjoandry amin'izany dia mba ahoana ny feritreretandrian'ny fifaliana. Tsy hoe manilika azy sahady fa ilainy eo amin'ny fiainana hatrany ny fisindry tena reny raha mbola azo hitofiana ny tsy hahatanteraka izany. Mino aho fa tsy tokony hampatsahivina indritsony izany. Matoky andria. Raha ny famaliako faty no andro andozako ny tany dia tsy mampanina izany. Entsoa mbola fitiavako andry no itenenako andry sy ampamina vinako andry ny zavatra mety hitranga noho izany. Tsiry lova soa. Tiako foana koa nareo sy fifa zaho tsy maintsy mamaly faty. Tsy maintsy vitako ny valifatiko. Tokony hanomana momba na rahantsika amin'izay kitsika fa efa vita nge le trano Zany veky. Tsy maninona mihitsy. Dia oviana hono ny finafinainy lanaovana an'izany fa tsy eto aloha. Tsy maintsy any amin'ny tany razandry dada ihany. Vao maika tsara. Aiza moa le calendrier teo? Tie. Hitandry. Rehefa mariako anaty boribory eo le izy. Eto tsika miala eto. Dia eto no naovana ny vodiondry. Ary eto indray ny soratra sy ny mariazy. Ka ahoana mety amindry? Zany hoe afaka roa volana Zay zany. mihitsy akia. Everiko fa vita tsara mihitsy ny trano amin'izay mba hivatanantsika any. Manana aloha fotsiny ny entana rehetra dia mba trano vorona nanaovantsika vola tantely. Tsara fipetraka mihitsy akia. Papa sy maman fotsiny zany mila mpandrenesina mialoko.
tsy maintsy ihany mantsy ny voalohany vao makany an-tanindrazanareo. Marina izany ry navalina. Fa hono nanahoana tokoa no momba n'le afera nahatratrarana ny Tomi Nidoboka le riko. Izany ve? Iny koa ange tsy mahay mionona so ihany fa afera hafa nahatratrarana azy a. Fa ny atahorako fotsiny sao dia ampifandraisany zareo tamin'le afera ny rahantsika reniko. Mino aho fa tsy baradaka an'izany izy ka. Tsy maintsy ataontsika aloha izay afaka azy any amin'ity ndray mitoraka ity. Le ry mantsy no isan'ny vy nahitana sy angadina nanatotosana n'ireny asany rahantsika ireny. Marina aloha izany raha pitsoana dia resaka amin'ny inspektera fa aza matahotra indrindra. Ay, Fa fianakavianareo avy amin'iza moa izany izy? ny tena marina tsy misy fifandraisana ankoatra mampinamana izay efatra mbola kely io. Tsy afeniko anao aloha fa efa nisy fotoana izay niaraka saingy mifandray foana na dia nisaraka azy. Kosa Dia izao mifanampy foana izay raha vao misy olana ny anankiray, indrindra moa fa momba zany dia eo foana izy. Fa mandreraka aminy anie dia tia fahamafisan-dohany ity efa impiry any teny azy nanomboka tamin'ireny nahavitan'ireny mission antsika ireny mba hanajanony an'ireny asa reny amin'izay fa mbola manohy foana io ihany izy. Ometsika chance aloha izy amin'ity ndray mitoraka ity arakaraky ny fanapahan-kevitra ho raisy ny orinan'izay indray. Fa zao ke miomana tokoa fa raha pitso hamonjy fanasantsika. Aizy io? Mba surprise fa tonga any ry mahita azy miomana fotsiny dia izay. Koa maninona moa raha miara-mivoaka tsika raha riva mijery akanjo sy kiraro entina amin'izany Mary azy anga aloha sa inona le izy? Tsy ngeritaona nahaterahany. Tsy ngeritaona nahaterahany izy akay tonga any ry ho mahita azy. Manao any ianao madama? Salama tompoko. Ahoana ny ianao izay Saika hitady any aintso azafady. Kiala ratsy tia kay. Ahoana ke fahitandry Ary very mihitsy kiala. Mety tsara izany. Fa inona koa tia manova endrika ity ratsy indriny mety koa ange tsy nahalala-ndry akory ahy Ain'le madama marina no nanova tanteraka ny endrika. Fa inona nefa aloha ny antony izao amin'izay amin'ity andro efa ho maiziny ity. Petrako amin'indry kely aloha fifaliana. Misy fetika any ampiasana amin'izao alina izao Mety ho alin'alina vao ho tafody. Tsy maintsy matory eo ihany fa raha sanatrika tsy tafody dia miantso andry ihany Mana amin'ny zavatra tondry sahady ary aintsoka. Aza manahy foana ndry fa raha riva mitantara zavatra amindry izay. Anorika ny zanako vetivety aloha dia manainga fa efa maizina ny andro. Amin'ny valo mantsy le fety no hanomboka. Mahafinaritra ato sady niavaka kely tamin'izay efa mivonjeko mihitsy ity fety ity. Ka no avozina izy ity ka malalaka tsara koa sady Ary teza moa no nahafantaranao an'ilay vehivavy tompopety teo namana mpiara-mianatra taminay fahiny iny koa izay aloha ny tompon'ity trano fanizany ity. Manan-katao tokoa ry zareo matoa mahavita manomana fety be toy izao na dia amin'ny fitsingerenan'ny taona naterahana ihany aza. Izy aloha dia izay fa no mihitsy ny ohatran'izao isa taona manasa mpiara-mianatra betsaka foana koa izy ka izany tsy nanadiny ny ana dia efa hoe tsy mifandray betsaka toy ny talohantsony azy izay izao. Izany mba promotion mahafinaritra. Sady mba hasendra fanena teny an-dalana mantsy izay herinandro lasa izay dia tamin'izay nanomezan'ny fanasana. Moa ndry fangahy ianao mbola mandray alikaola foana? Kely fotsiny atria. Oui, allo? Ay, okey raha fa ho avy Fa ho aiza? Tady avetivetika eo ambadika eo fotsiny ro promanay teo ireny. Tsy hoe la fa aza matahotra indray Tandre amin'ny variana any ary
Manahoana ianao mademoiselle? Olo tiany manda moa raha tsy diso Ie, izy indrindra navaly valy mavantatra. Katerina nama Miriam koa mpiara-mianatra tamin'ndry manda taloha. Mo za koa faly mahafantatra anao. Andraniko zay Miriam mitsangana akaiky ny varavaran-dry miangavy anao hony izy mba hanantony azy vetivety fa misy zavatra tolony andrisy manda. Dia miandry client izy dia tsy afa-mihetsika eo fa miala tsiny hono manahirana kely. Ay, tsy maninona ka. Vetivety arakia. Ndana fandrasiko eto ndry Ary alio ararako ato anatin'ny vera nefa misy ranom-boankazo ato amin'izay divovopana fotsy. Zay. Efa nalefa n'ilay DJ Kozany hira. Reny fa mitsangana mandita olo koa ny olona ka manakona tsara. Zay. Ary alio mody mipirina tsara amin'izay. Ka manda koa ki dia elaka nefa nilaza fa ho vetivety ihany. Nampitondra ny an'ity taoko ity koa ary ako. Tia manda be mihitsy no misotro an'ity. Zany nefa izy efa tsy dia mandray intsony loatra aloha amin'izao ao ary ki ataovy andrasa aloha taperiko vetivety amin'ny verako ity. Ao ary ki so ihany ndry fa eo fa mangina ihany za io ko. Zany misaotra ki Ary fa maneno ndry taona vesatra tamiko akiza ny lohako zaniko. Ay manjavina be koa izay zavatra tsy rehefa masoko. Mba soe ki manda zafaty ay. Misaotra betsaka Michel tamin'ireny fanampiana lehibe nataonao tamiko ireny Tsy tanterako ireny raha tsy nisy anao Fa hono aloha inona ny tena tanjonao tamin'ny famonoana n'iny vehivavy iny Rentsoa? Mbola ho fantatrao ihany izany Dia ahoana raha hoe nisy naharaka ka hoe fantatry ny mpitandro ny filaminana indrindra? Mino aho fa tsisy alala afa-tsy ianao irery ihany ny endrika sandoka no salorako tamin'iny andro iny. Mandange tsy nahita mody natsoinao iny izy dia iny voaka iny. Le tokany menao anna valako tsy nisy poizina fa tsy le tamin'ny telina ihany. Izy tokony hanaovana fanadihadiana nefa tsy naty antsony iny fa nangina mandrakizay. Aintsoa, fa naninona ka ianao no dia lasa nitafy fankalana ohatr'izany? Tena tsy napoiziko hoe ianao mihitsy no havita handatsaka ny olona na dia hoe ankolaka ohatr'ireny aza mariny. Tsy maninona na dia ho alana no izany koa zahay fa ny valifatiko tsy maintsy fitaiko hatramin'ny farany. Valifaty ahoana Rentsoa Ireo olona ireo ry Michel nandatsaka ny aindraiko raha tsy fantatrao Mbola tsy ny farana akory ny adiko. Mbola fanomboana iny. Fa tena azonao antoka ve nefa izany rehetrarehetra izany ka Tsy azo lavina ho aminao. Ananako porofo mazava tsara izany. Zany ve? Sady valifaty roa sosina mihitsy ny natotoko tamin'iny tovavy iny Anisan'ny rivotra nanintsana ny any fahasambarako iny. Michel mbola mila ny fanampianao So dia tokony hajanona amin'izay raha mbola fandatsahana iny olona Rentsoa. Fo tana mahafaty angereny marina. Mbola ny solony atsasaky ny rano-dady izay latsak'izay Ny fangiry firiany tao anatin'ny afo mbola tsy ataoko vita mora. Ny fositry izany rehetra izany koa mbola miriry ihany fa mbola tsy ny babany vitany akory. Omeny valifaty tsara indrindra izy dia voavela amin'izay nataonao koa ianao Tsy hanova ninina intsony nge izany Rentsoa Tsy olona namotika ny andrim-piainako iray manontolo izany olona izany. Rentsoa Hatramin'ny fiainam-pitiavako nahatonga n'iny zanako iny tsy toy momba natao ireny. Izany olona izany no tena nahatonga izaka ny mafy eo amin'ny fiainana toy izao. Ka tsy vahaolana nge ho any fandatsahana ina Rentsoa maninona raha tolotra ny manam-pahefana izy raha tsy azo lavina tokoa ny porofo any manokana. Efa natomboko ny aka tsy maintsy ho faranako Tsy maninona na tsy hanampy antsony azy ianao. Izay iray izay andao an'ity tany ity. Na izy na za. Tena mafy loha ianao Rentsoa. Mba efa nieritreretinao moa ny vokadrany raha toa ka tanteraka tokoa izany rehetrarehetra izany ka
aza sakananao tsony avy efa tongotra mbiandakany izany fahavononako izany. Manatona polisy raha tezoro vavolombelona ianao. Miangavy aminao nefa aoka mba horiana ny vinavinako ny anaovanao an'izany. Tsy maninona fa vonina tsara amin'izay fotoana izay. Aintsoa, amin'ny fomba ahoana no nahavitako an'izany ka? Asako. Dia tsy mbola mino foana ve no fa tsy misy tempon'ny foko afa-tsy any aminao ka? Eny e, vonina nampy anao foana raha izany no ampisindra tsikelikely ny alahelo mihotrika ao anatinao ao. Pozina ono na fatenina valina diviza nefa nanapozina azy. Iza ary zany vehivavy mainty fihodirana mena volony resaka tamin'ny farany taorina Lenandozakazo kely iny tamin'ilay alim-pandizana iny. Na hery vaika loatra koa mantsy le pozina araka ny fanazavan'ilay dokotera nandray azy farany ka tsy tonga teny amin'ny hopitaly akory dia efa tapitra ny ainy. Fa dia iza loatra ny tsy mahakasitraka ka nahavita nanatanteraka an'ireny. Sa ve ny voaka an'indray le ramilin-dozy iny? Mino aho mantsy fa inrery ny mbola mahafantatra n'ireny aferan'ny valiny ireny. Nefa nahoana moa ny tsy zafana valy le? Sa ve mbola ho avy koa ny anjarako? Iaintso? Manao any manda? Manao ny ianao? Ianao miasa ato? Ie, inona no azoko atao anao? Saika mba hitady misy Michel azafady. Afaka tsasakadiny izy vao tonga eo? Ay ve, ka anovy zio ary aloha e. Jure azafady eo. Misaotra kia. Ka mazotoary ianao? Misaotra. Fa nga ianao vao vetivety niditra ny asa tato. Toa tsy hitako akory mantsy tamin'le fety miry amin'ny tamin'ny herinandro. Ka narary le zanako tamin'iny dia congé ah? Aintsoa. Mifona kia tamin'ireny rehetra niatra taminao ireny no izaho ihany e. Tsy fananiko velively le nampianjerany fa amoakan'ry fotsiny ny tanjoko tamin'ireny saingy solafaka. So ihany fa tsy nanaraka tamin'ireny ny haiko. Avitra somatsara ihany koa no zaza no vita iniavina dia matoky fa efa namelanao ahy. Misaotra ry Aintsoa. Be dia be ny zavatra tokony hifonako aminao fa fieziko amin'ilay hoe mifona ary mamela ahy. Efa namelanao tamin'izany rehetra izany ho aza. Misaotra kia. Matoky fa efa nanenina tamina ataoko rehetra ankehitriny. Fa zao tokory manda. Tiako ampahafantarina anao ihany fa zanakao iny nentiko tato am-boka nanositosianao ahy iny fa tsy zanak'izy akory. Zanako? Ino zanakao? Tsy midika ho iny zany akory. Vitako foana koa izay iny fa mba mampahafantatra anao fotsiny Zany ve? Ay manan-janaka. Mba afaka mijery azy avy? Tsy maninona mihitsy ka. Amin'ny lakamisy ho avy izao izy ny feno herintaona. Raha mazoto ianao dia tongava fa izy fety kely ho karakaraina ho azy amin'io. Tsy maninona mihitsy ka. Fa nararotana ny ahitako azy ihany koa nge zany e. Aiza moa ny tranonareo? Raso tiany adresy sy ny laran'ny finday dia tongava amin'ny 4 tolakandro. Misaotra fa voaray ty ka. Fa hono lehilahy moa le izy sa vehivavy ahafahako any manafanomezana tolotra azy? Vavy kely. Zany ve? Raha tsy diso inona moa no itadiavanao Monsieur Michel?
so dia zavatra tokony azo atao afatra ihany mantsy fa taraiky eto fotsiny tianaoko. Saika nytany azy fotsiny a momba ny raha nahafaterina valinika. Fa nga efa nisy voatazona na iahina ao navandoza sa efa fantatra mihitsy? Hoe izany vehivavy mena volo sy mainty fihodirana izany no aheny zareoko, satria raha vao narary na valina dia nanjavona izy. Ay mo, aizany tsy ho tratra eo izany e. Tsy misy marina izay tsisy eo izany ninona raha tsy natao. Ny mpanao ratsy koa tsy maintsy mandray mivalinasany na dia koizana tahaka ninona aza. Aloaloha andefa mbola misy fotoana vonjeko izay mantsy. Miverina ao ihany raha vao avy any. Izay fa mahazo toy ianao. Dia miandry ny fahatongavanao izay amin'ny lakamisy a? Aza matahotra fa tsy maintsy tonga ahy e. Fanampiana farany aminao ry Michel. Ka inona on' izy fa vonina foana ka? Farany ho eno a ka lazao ary. Mila olona matanjaka sy ranjanany efa daha amin'ny alakamisy. Dia alefa izy azy zareo? Izay vao makany an-tranona izy amin'ny alakamisy io, amin'ny rora tsy diso. Dia asay tonga tsirairay mandra-patongany amin'ny 3. Dia mba tiako koa raha tongany aminay koa ianao amin'izany. Fendretaona amin'io andro io mantsy ny fifaliana kely. Dia mba mangataka ny tsy asa ihany koa aloha. Ao fa ho avy ara izay ka. Ay, fa mila manaraka an'izay mitranga fotsiny ianao fa tsy mila be fanontaniana sy taitaitra. Rehefa vita izany dia azavako aminao ihany izay tsy azonao. Ay, ao fa ezaka rentsoa. Farany, mba mitondra fiara fa mety hisy ilana an'izany. Zay? Zay. Dia aza matahotra fa omeko valisoa lehibe ianao hoe raha tanteraka tsara ny zavatra kasaiko amin'io andro io. Tsy dia mila tambina ingiary rentsoa e. Fa fahapoako nge izany e. Sady mety tsy hipetraka eto intsony koa aho orinan'izay. Fa hoaiza ianao rentsoa? Andeha fotsiny ako. Anorom-ponenana lavitra nyity toerana n'ilay vonan'ny fahalivadiko ity. Dia ilaozanao izany zaiko. Nanavalina kosa ve dia velanao rereto ka? Efa hanambady izy. Tsy sanatria nary azy aho fa hanorina fiainam-baovao hafa fotsiny. Na dia tiana mantsy ny araka tsy maintsy misandraka. Lalam-piainana izany. Eny e, marina izany. Vao rehefa aza atao toy izao e. Mingavy re. Tsy ampahaverina anaovanao akory izao e. Izay mifatotra tongotra miantona avy any ambony sy tsindrotsindrinona amin'ireo fantsika be dia be ireo fotsiny ve? Tsy ny ray ampaha-efatry ny zogaiko noho ianao velively. Tsoa, mbola averiko foana fa mifona re ahy. Marary akia. Ataovy ao an-tsainao romanda. Fa fantatro avokoa ny raha tsy nampiarinao tamiko. Hatramin'ny bitika indrindra aza. Tadio fa valifaty izao ampiariko aminao izao. Valifaty. Eny, fa avy hatrany dia vonoe ary fa aza mpitsaliana ohatro izao e. Tsy baikinao amin'izay mahafinaritra mba nanananao andrana dia kely akory angadada tamin'ny kapohanao sy nandoranao azy. Satria ve za mbola niady aina teny amin'ny hopitaly no nataonao ihany dia hoe tsy hafantatra an'izany akory. Mpamosavy mandeha alina aza misy mahita fa maika ianao izay jiolahy manala saritava. Tsoa, tena mifona akia. Izay fanjarako indray izao ny leony mandreny fonanao. Ka mba tsy vanina koa nge ny rainao iny na dia izany azy. Rehefa ianao ny tratra dia aza mandoto ny hafa-tsony e. Ka na ino ianao na tsiny dia anisany namono ny papa sy mamanko izy izay fototra nahatonga ny fiainako toreny. Maninona tsara? Izany tsy vitan'izany fa mbola ny body ny aren'ireo ray aman-dreniko koa. Mba valifaty ihany koa ny namonoko azy. Dia tadio ary fa tsy niteraka vato aman-kazo izy ka nampiofo ny valifatinao valifaty vaovao koa. Azonao? Raha tsy fantatrao dia izany nanapoizina navalina.
Ary ho faranako aminao zany. Aintsoa, teo vitanao ve? Tsy salasalana mihitsy. Na ny vitanao taniko aza mba tsy napoizy kokoa. Sy nataoko anao izay ve dia mbola sanao ihany namitaka ka ianao mihitsy namitaka voalohany fa aza manadio tianao tsony ianao Tianao Armanda. Ary tsy nahay nitiafa-tsy ianao. Tsy nasiako dikany hatramin'ny teniny indraiko noho ny tsy fahafoizako anao. Nafelako nanjakanao tanteraka ny sahampasambarako saingy indrisy tsy firaharahiana ny nasetrinao an'izany. Fampirafesana mba tambony ireny. Ka mba tsy zakako foko nege nafantatra fa niaraka tamin'ny DG iny ianao Zay ny tena nampiriska anao an'ireny hatramin'ny valifatiko aza. Ay, dia mbola ny ampy fansorapotaka koa. Tsy vanina ianao Armanda. Tsy vanina. Mifona ary Aintsoa. Andray fa iny ty ataonao to lasantsy. Torako velona toy ny nanaovanao amin'ny tata koa ianao Aintsoa. Tsy mendrika anao tsony ny famelan-keliko. Mifona mifona. Dia tsy mba misy ampim-pitiavana kely tavela hitondra fa amin'ny rapo atsony ve ao anatinao Tsy misy. Tsy mendrika anao tsony koa ny fahavelomana. Tsy Aintsoa, maty ahy. Fa inona moa ty nataonao? Aintsoa, tsy mety reny. Mialahy ianao miala. Aintsoa, impiro moa ny laza fa tsy vahaolana tsony ny fandatsahana aina ankehitriny. Renjanakao nge mandy. Tsy ianao marina ny niarany fahoriana noho nataony olona io Na zany azy. Moramora ery ny lazan'izany Ka ny lasa nge tsy iverinao ankehitriny velivelona dia ho lasa kitoza teo azy izy. Valifatiko izany fa tsy misy idiranao. Aintsoa, mifona aminao aza lana amin'ny tsony reny ainy Tsy hitako izay ny lingilinginao namono an'iny afo iny. Tsy efa niteny anao fa mila manaiky moro izay miseho fotsiny ianao. Ka tsy amelanao anao an'ireny eo masoko tsony raha fantatra hoe ho fanafody mahafaty ohatr'ireny aza nomenao an'ilay vehivavy indray mandeha tsy tanteraka ireny. Dia mandeha mandeha fa za tsy ho voasakanao izany na dia eo ambany fifehezanao aza. Lasa ianao mandeha. Aintsoa, lehilaviko ny faladianao aza toizana tsony izay saika nikasainao teo Aintsoa. Velao ry izy hanala ny fony amiko ataovy izay ataonao ry Aintsoa fa efa vonina. Ary mangina teo koa fa mbola hiatra anao izany Tsy maintsy manaraka ny navalina ianao fa zataitra. Efa fantatro fa tsy hampaninana anao koa reny ianao an'izany Tsy efa hitanao teo ve? Nareo sy navalina ny fahavaliko ka tsy maintsy taperiko koa. Ny tovavy iny nifosotra n'andro teanao ny asambarako Armanda. Ravelao ary Michel. Aza tazonina mafy toy izany ho an-tanako. Tsy hamelanao anao an'izany aloha mba hisalina motika ny fahasambarako koa nefa ianao mba jerao kely azafady Monsieur Michel le sary eo anatin'le akanjoko nisorona teo azafady. Andraso raha hoe Ninona lazainao tsy hamafa ny fankalananao efa tafatsangana ao anatiko tsony izany Aity fa sarina izy eo atelo ny afikasika ny tananao iny Aintsoa. fa ho ataonao iny omeo aty ny aloha zay. Oui, allô? Tiako fantatrao nefa ry Aintsoa fa nisany kosoka ny fanantenana nakiako taminao ny fahitana ny sary iny napetrika ny heriko natateraka ny valifaty efa mba naleviko noho ianao ihany. Fa sary taizy ty tena tsy mbola nanoroko olona koatra ny tsy marina io tsy za io saingy ianao sy le DG io sary namboarina io fa tsy za zany. Tsy miaraka ary mbola tsy niaraka tamin'ny DG iny izany Photoshop io. Taterao amin'izay ny valifatinao efa navitany tsaro ve nefa fa tsy maty nireny disadisa nandalo teo amintsika ireny ny fitiavako anao. Tiako foana nareo mianaka.
Sorry ianao ny tompo fa teo Michel nanelanelana anao sy mivalifatiko. Eny misaotra anareo Michel ahoana kosa efa androvahana vitako ny valifatiko. Ainso Eny manda, eritrereto hoe inona tamin'ireny rehetrareny ny valifaty farany meko anao. Mandehana dia aza ilingelena tsoa ny fiainako fa efa manan'olona tianay izay mianaka. Eny mbola mamerina ny fisaorana trany mitsodrano anareo koa mahitaza irina ary mazaho izay tadiavina. Zay fa velominareo Michel to mbola mianahana foana ianao sa tsy mino? fa Tsy napoizinao le fihetsiko teo. Ho averiko indray mandeha. mba tiako re raha voakan'ny molotrao ny antony. Michel Ainso manaiky aho fa ity ianao. Ity Eny, ity. Ary noko fa ho vitako ny anovana izany amin'ny fotoana ankehitriny amin'ny andro tsy ampoizina. Omeo fotoana fotsiny ary mila ny fanampianao foana. ka so dia tokony mbola tsy zorozao mila zanao amiko amin'izany iny izany aloha. Matoky ianao fa tsy vadika tsony izany. Ampianaro ary Michel ity ianao fa izany mba faniriako izany ny valifatiko farany. Michel miainanao foana rentso aza lavina ny teny izay nolazaiko taminao raha mba fanirianao ihany izany fa vao maika andratra ny foko ny valisoa lehibe indrindra tolotra anao ka raiso ampitiavana. ianao nge efa tiako rentso Fa zanao tahoranao tsotianao. Raha manda ny sakanao dia reny hitanao sy reny atao reny izy efa ny azy tamin'ny foko aho fa tsy tsapany izany. Ankehitriny afindrako aminao izany raha sitrakao. sitrako tokoa rentso ary ampitiavana ihany koa no niraisako azy fa aza miahiahy ianao anampy anao anadiny lasa ihany koa na dia tsy mora izany ary mahandry ny ovan'ilay hoe ity teo mity foana fa aza matahotra. Misaotra ry Michel. Efa nanaratsy mihitsy tamin'ny tondrandriany manda tamin'ny fiara naraka tamin'ireny mpandoboky na be efatra ireny iny Ratsy Michel iny matiko tao. dia aiza izy izao? Dia tsy haiko tsony fa lasa fotsiny. Nasehoko teo masiny teo tsara fa efa nisoloako an'i Michel ny toerany tato anatiko. Dia mino ve ndry fa ahavoakosoka azy eo amin'ny fiainandry izany Eny tsy ho moramora ny anadiny efa nisy teo aminay. Tsy andro vitsivitsy koa no ahalevina sady le fitiavana efa natolotro azy. Miezaka hamindry izany a Michel. Tsapako mba misy fitiavana kely misisika ho azy mantsy atao boko ankehitriny. Tsy ampilamina ny fiainandry aky atao Marina k'izy izany miteny an'izany ihany tokoa ndry. Fa zaho aky efa nieritreritra hoe ho any ampitan-dranomasina. Nga hipetraka any? Hitsabo amin'ny fifaliana. Efa azoko daholo mantsy izao ny volan'ny dada tamin'ny orinasa sy ny efa nisoratra tamin'ny anarany tany amin'ny banky. Efa natao mbola kely ireny nampiasaiko ohatr'izay ireny. Sady za koa mino fa mbola ho sitrana izy. Dia ahoana izany ny rahanareo sy Michel amin'izany aky? Miandry ny fiverenany ka. Angamba tsy dia hahatrany izay. Te ilozanareo sy fia aky izany zako. Eny tsara tsodrano aky dia mahazo izay irina. Misaotra aky kaneka ho izany tokoa. Fa mpandrinesy ihany na dia hoe any aza raha misy fifandraraty indrindra ny aminareo simika. Aza matahotra indry fa tsy maintsy miandry andry zahay vao anatotosan'ny rahanay ka indry mba handrafafiko indray ve kintso eo amin'ny andro malasako dia mbola asisika nefa mba tsy fidino andry. Kosa za koa kia anao toy izany fa aza matahotra. Tsy manana ray tapo afa-tsy indry koa.
Samy lavitra fianakaviantsika teto. Ary nahatsapa fahasambarana tokoa nisy andry tsy nanary ady izay. Nananjoko foana ihany aho. Rehefa sambatra indri dia sambatra koa misaotra kia. Fa misinana ho a? Io vakeo. Inona e? Ao e. Tovolahy iray hita faty irery tao an-trano na raina teo. Fa izy io? Maty izy. Fa maty naninona? Misy namono? Namono tena kia. Namono tena? Fangandry malahelo asin-dray e. Tsy efa nikasana ho an'izany taminy koa moa ndry. Efa namela azy aho. Raha ny zanako foana iny kia. Ninona niatra teo amin'ny fiainanay. Dia efa nifaranana izany sy vitandriko. Eny. Fantatro fa manameloka andry. Ndry mbola mandatsa-dranomaso amin'ny fahafatesany mahatonga amin'ny teny toy izany mba ahatsapahindry fa tsy tsara ny valifaty miantra manaina. Tadidio fa namatsika sy ndry foana nge mandeha mba malahelo azy ihany koa amin'izay manjo azy. Indrindra moky amin'izao hoe nandao izany tany izao. Inoko fa navongan-drano indray aza tsy nahalatsahandry io azy raha toa ka ireo ratsan-tanandry ireo tokoa no nahatateraka an'izany. Mifona lovasoa. Nentiny fokona fanany atezerana loatra dia nanao foana. Tsapako anefa fa mbola baiko ny fitiavan-dry azy tao anatin-dry no anton'ireny. Tsy laviko izany. Nety azy loatra. Nandratra mafy ihany nefa tsy firarahiny an'izany. Mifona kia. Efa nanenina tamin'ireny rehetrareny ankehitriny. Tsy mitezitra indringy izaho e. Fomba mahatsapa malahelo fotsiny. Inona tsony moa izany kino azontsika atao eo? Efa izay ny lahatra. Mifona Amanda. Efa namelanao tamin'ny foko tsy miangatra tsony aho. Aroako izay Aintsoa. Efa manana fiainana hafa lavitra azy ndry. Io ny kolokolo iandrombona tsara toy ny henandry azy izy. Io fifaliana tandindo no fahatsiarovan-dry azy eo amin'ny fiainana. Omeo an'io zanak'indry io ny ampim-pitiavana azy sisany tapikitra tao am-pondry raha mbola misy. Aroako izay ho a. Aintsoa. Sambatra ankehitriny fa manana anao. Manana anareo mianaka moa izany. Zaho kokia mahatsiaro sambatra fa niarana nonina nieny taminao malala ny foko teo anatrian'ilay nahazy. Nampiny fasitrana ny fifaliana somatsara koa izany ka vao maika tsy ompitratra. Sofa nisy andrina nosika hiala tamin'ny ankiviam-piainany. Tsy sasatra akireny intsony mamerina fa tiako indry. Tiako amin'ny fiainako rehetra. Zaho koa tianao Michel. Efa tianao. Misaotra kiry Aintsoa. Ary aza be sentsontsony moa e. Vao teo ny laza ny hafaliana dia ampandalovina rahoana sady indray e. Sentim-pahafahana raha-pifaliana ihany akiny. Sentim-pandresena ihany koa e. Fa ono tokoa aky. Ahoana aky? Nisy fotoana indry ny teny hoe hiala tsy hipetraka eto intsony raha vao mahavita ny valifatirika. Satria tsy nananeritreritra fa lahatra avy eo ambony avokoa ny fiainantsika zanak'olombelona. Ka nanomezako tsy ny azy fatratra tamin'izay nampandaloviny aho. Fa ankehitriny ka? Ankehitriny efa tody amin'ilay fiainana tiany ampitany aho. Ianao no nofidiany mba hitaridalana amin'izany ka hamakivaky indray ny fiainana sisa mbola honenako ety. Diso aho nanome tsiny be fahatany azy fa hoe
nampangiry firy loatra izy. Dia ahoana ny atao ary omeko safidy foana angenjy vonina raha toka hoe efa nisy toerana ny vinavinaindry tamin'izany fotoana izany ianao any ka tiandreo ny anantsika telo mianaka. Tsiry Michel, fa hoany efa teto no natokana ho ahy. Tsy aletsony aho fa teto no nalevina ny valifatiko farany. Teto no nahitako anao. Ary eto no amaranako ny androm-piainako sisa. Ary aza matahotra fa efa toeran'ny fandreseko ny eto ankehitriny. Tsy hanalavitra azy toy ny fikirako aminao koa. Ka izay mety amindrindra dia mety amiko daholo. Na ny trano hipetrahantsika aza mbola ny safidy indriny mamiko. Maninona kera mijanona aty ihany sady eto nefa nahazatra hatr'izay. Tsy olana mihitsy ka izay mahafinaritra andry ihany. Fa fifaliana dia tamanany amin'ny lovasoa any efa zatra azy tanteraka mihitsy iziko. Na zaza mbola adiny no lovasoa. Fa soa ihany fa tsy dia mifanalavitra loatra ny trano fonenantsika. Izay nge ny fidianako le aty ihany. Eny sady toa efa zatra biazy koa le vadiny lovasoako. Ka mika nge tamin'izay sy lovasoa mbola ndraitra andro eny ka natetika tonga tao an-trano e. Dia misangy amin'ny fifaliana foana koa izy tadidiny tsara. Aleo tokoa ary ato any sady afaka manara-maso tsara amin'ny fivarotana koa tsika etoko. Ie. Fa efa matory angaka io fifaliana. Tsy izy mbola mibadabada tamin'ny soary teo iny. Ay ka ampiomana ary izy dia ndao mba hivoaka kely antsika fa ohatrany mafana loatra koa ato izany ko. Hevitra mety tokoa izany teneny koa soary araka amintsika fa dia atory ihany fifaliana. Sady ho santatra izao andro malaza antsika izao. Vetivety ary Fio? Fia? Efa matory nga mpiso kely neny? Ay ve mbola rojorotsiany soary ato ndry. Mandeha angery soary miomana vetivety fa hitondra ny fivoakontsika. Dia avy koa ndry ampiomanina fa hiaraka amin'ny dadintsika Vy. Sitrana ihany akindry ity. Sady lasa tsara tarehy kely. Voarafitra amin'ny endriky ny indray indry tsy misy valaka mihitsy. Izanako le fifaliako.